ny fitahina taona 20 sy 1000 sekoly ny fitahina vaovaobe taona 20 sy 1000 isy fotoana lehibe sy goavana ho tanterantsika amin'ity alarobia manomboka amin'ny 12 ratoandro etsy amin'ny les trois frères ary fanambojana ary hiditra isika ao anatin'ity seminaire zay mitondra lohateny fahefana mamindra tendrombohitra fahefana mamindra tendrombohitra na inona tendrombohitra eo amin'ny fiainanao, ny trosa, ny faravana, ny tsifisina, ny fahantrana, ny aretina, ny korotana tokantrano, ireo karazana sakana maro isan-karazany, na ara-piainana, na ara-panahy, na ara-pitiavana, tsy maintsy mikisaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao kosa hiditra eo amin'ny anjara voatendrinao zay nomanina Andriamanitra ho anao amin'ity taona 20 ity. Fahefana mamindra tendrombohitra. Hanatanterantsika vavaka lehibe sy matanjaka, andraisantsika fampianarana, torolalana, andraisanao fanalahidy, misteryn'ny ten'Andriamanitra zay atonganao aomby sy hotahin'Andriamanitra ary ny fiainanao anaingy ho any amin'ny fiakarana ho amin'ny voninahitra. Ary tsy ambaka n'izany rehetrarehetra zany dia mbola ho amafisitsika ihany koa ny tsodrano avy amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy ao anatin'ity volana ray manontolo ity dia ilaitsika ny tsodrano, ny teny mpaminaniana, ny teny mpinoana, ny teny mpasoavana avy amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy. Inandray ary ny andrasany andeha fampitona, andeha irodorodo, andeha azakazaka hoetsy amin'ny les trois frères andray fanambojana amin'ity alarobia amin'ny 12 ratoandro ao anatin'ny sekoly ny fitahina 20 zay mitondra no hevitra hoe fahefana mamindra tendrombohitra, fahefana mamindra tendrombohitra. Fotoana lehibe io fotoana goavana amin'ny van'Andriamanitra ny dia mais
fa andeha lavitra andeha aingana sady tsy aramosika itakazako tsika ao anatin'ity taona 2020 ity io anisan'ny fifatikana voalohany zay antsoantsika eto amin'ny sekoly fitahina ao anatin'ity tena alarobia ity zany dia manomboka amin'ny valomora sasa-maraina dia fa mitsofoka ao anatin'izay fifatikana zay tsika ary mitohy amin'ny formampano ao anatin'ny sekoly fitahina zay mitondra mihevitra hoe fahefana mamindra tendrombohitra tsy mety aminao posy tsy mety aminao mitondana tokantrano tsy mety aminao ny ranomaso ny alahelo lavizao ny fambaraka ny fanitiliana ny olana lavizao ny farisena lavizao mila kisakytsika amin'ny fahefana tsy mitomany tsy mitanondrika ny zava-dehibe na ny tokony atao fa no andray fahefana ary mampiatra an'izany fahefana zay omen'andriamanitra tsika izany zay hoe reto plasy zafy dia hoarantsika ity tena andriamanitra ity izay ireko tanteraka fa hitondra hery atsika tsiraiky daola sekoly ny fitahina taona 2020 sy 2000 sekoly ny fitahina vaovaobe taona 2020 sy 2000 isy fotoana lehibe sy goavana ho tanterantsika amin'ity alarobia manomboka amin'ny 12 ratoandro etsy amin'ny le trois frères ary fanambojana ary hiditra isika ao anatin'ity seminaire zay mitondra lohateny fahefana mamindra tendrombohitra fahefana mamindra tendrombohitra na inona tendrombohitra eo amin'ny fiainanao ny trosa ny faravana ny tsifisina ny fahantrana ny aretina ny korotana tokantrano ireo karazana sakana maro isan-karazany na ara-piainana na ara-panahy na ara-pitiavana tsy maintsy mikisaka izany amin'ny anaran'i Jesosy ary ianao kosa hiditra eo amin'ny anjara voatendrinao zay no manin'Andriamanitra ao anao amin'ity taona 2020 sy 2000 ity fahefana mamindra tendrombohitra hanatanterantsika vavaka lehibe sy matanjaka andraisantsika fampianarana torolalana andraisanao fanalahidy misteriny ten'Andriamanitra zay atonganao aomby sy hotahin'Andriamanitra ary ny fiainanao anaingy ho any amin'ny fiakarana ho amin'ny voninahitra ary tsy ambaka n'izany rehetrarehetra zany dia mbola ho amafisitsika ihany koa ny tsodrano avy amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy ao anatin'ity volana ray manontolo ity dia ilaitsika ny tsodrano ny tenim-paminaniana ny tenim-pinoana ny tenim-pasoavana avy amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy inandray ary ny andrasany andeha ifampitona andeha irodorodo andeha azakazaka hoetsy amin'ny le trois frères andrefa nambojana hazy amin'ity alarobia amin'ny 12 ratoandro ao anatin'ny sekoly ny fitahina 2020 zay mitondra no hevitra hoe fahefana mamindra tendrombohitra fahefana mamindra tendrombohitra fotoana lehibe io fotoana goavana anivan'Andriamanitra ny tatavafianao moa zany pasteur makisakareo atendrombohitra ino dia ho vitanareo hoe zany ny baiboly mamaly an'izany araky ny voasoratra ny tenin'Andriamanitra any Marka 1:20 dia ny andiny 2:20 dao le vakina vetivety Marka 1:20 maro aminareo no nitsovavolombelona ao ambadika ty fotoana ty tsy le olona eo akaikinao ny resaka fa ianao io mihitsy manana fijoroany vavolombelona ngeza be ianao ao ambadika ty fotoana ity ze mino tokony manao amenna mavy tsara Marka 1:20 dia ny andininy 2:20 na ireo pasteur repo aza dia nisy zavatra lehibe ho ataon'ny tompo eo amin'ny fiainanareo pasteur Marka 1:20 dia ny andininy 2:20 zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe manana finoana an'Andriamanitra lazaiko aminareo marina tokoa nazovy no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjera any an-dranomasina ka tsy ananao ampony fa ino fa ho tonga ny zavatra zay lazainy dia ho azony izany na hitsanga izany koa lazaiko aminareo
na inona na inona tonononareo amin'ny fivavahana atao hoana hony tonononareo amin'ny fivavahana sy angatainareo dia minoa fa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Ao anatin'ny teleherinantsika lesaka n'ity hoe fahefana mamindra tendrombohitra ity, tsy fanaoko loatra ny miangavy fa mba hiangavy ianao androany. Marina fa be dehibe ny zavatra mahafinaritra, be dehibe ny zavatra mety tianao atao sy tianao tanterahana, fa fiangaviako ty noho ny amin'ny ara-panahinao sy noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, raha mba afaka mifadianina ianao anatin'ity telo alarba ity, satria manomboka androany izy ty dia mitohy amin'ny herin'ny androany fa 7 ny volana janoary ary mifarana amin'ny 7 ny volana janoary alarba 7. Raha mba sitraka ho indrindra tena te hita zavatra lehibe ianao ary tena te hita zavatra mipoka be mihitsy mitsanga eo amin'ny fiainanao, mba mizaha kely raha azo atao sy afaka mifadianina rehetrarehetra. Mety sy mifadiana ianao androany sy mampaninona izany, raha tena hoe tsy afaka ianao no ny amin'ny antony manokana amin'ny herin'ny androany, azo atao sakanao anao zany. Fa ho an'izay afaka mifadianina rehetrarehetra amin'ny herin'ny androany, amin'ny tapabolana, amin'ny famaranana, dia mba miangavy re tompoko raha azo atao noho ny amin'ny ara-panahinao ny ilazako an'izany, ary noho ny ihany koa ny zavatra mitsanga eo amin'ny fiainanao dia mba mpandefero kely ny sakafo. Za zao androany mivavaka tato nisy ivorinana atao mety dia mivavaka tao ambony tao dia nisy sakafo be nentin'ireo mpandro sakafo avy any, tonga dia fenako be mihitsy miaraka amin'ny enombo sy ny ino izy ity, tsy haiko hoe averin'zareo fa misakafo sa ahoana sa sakafo diso agresy, satria tsy manentana anareo fotsiny zay fa zay ihany koa miara-manao aminareo, satria mba te hitombo fahefana ara-panahy ihany koa. Ary ho hitanao anefa tsy tapotra ity telo alarba ity misy zavatra be dehibe tsy maintsy miova eo amin'ny fiainanao, ary tsy zavatra kelikely ny tranga ao anatin'ity telo alarba ity fa ireo zavatra lehibe zay nirinao sy nangatanao tamin'Andriamanitra hitranga aminao zany ao anatin'ity telo alarba ity. Zay mino mitia tanana mafy sady mika hoe amen, raisiko zany amin'ny anaran'i Jesosy, laza hoe raisiko zany amin'ny anaran'i Jesosy. Terenkely namanao ary raha mba afaka mifadiany ianao amin'ny herin'ny androany hoe na amin'ny tapabolana dia ataovy fa mahasoanao zany. Mahatsara anao zany, fahefana mamindra tendrombohitra. Misy ten'Andriamanitra anankiray iangatsika, Zakaria 4 dia ny 9. Zakaria 4 dia ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly izy ka nanao tamin'ny Zerobabela hoe, nanao tamiko hoe, izao ny tenin'i Jehova amin'ny Zerobabela, tsy amikery nampatanjahana fa mifanako Jehova tompony maro. Iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe, ho tonga tany lemaka eo alohan'i Zerobabela ianao, ary hoentina mivoaka ny vato atao tendrony sady isy fiantsoana hoe fahasoavana ne ho aminy. Ny fandraisantsika ary ny fifalitsika, ny fiadananao, ny anjara voatendrinao dia miafina ao ambadiky ny goavam-be. Tsy maintsy azera aloha ny goavam-be, arodana ny goavam-be, afindra ny goavam-be, na sokafana ny goavam-be, zay ianao vao afaka mifaly. Ary indrindrandrindra misy plano devoly be dehibe amin'ity taona ity, anakana ny lalanao, anakana ny projet-nao, indrindrandrindra ny ara-panahinao. Efa nisako tany amin'ny radio fa ny zanak'Israely tsy afaka nifaly mihitsy raha nivoaka tany amin'ny tany Egypte raha tsy nisaraka roa ny ranomasina, izay anisan'ny tantara goavana dia goavana ao anatin'ny Baiboly. Ny zanak'Andriamanitra ihany koa raha nitarihan'ny Josoa mpanompon'Andriamanitra tsy afaka nandova ny tany niditra tao amin'ny anjara voatendry raha tsy nirodana ny mandany
Jeriko. Zany hoe misy zavatra miafina ao atsika ao ambadika reny zavatra goavambe reny. Ary faly milaza aminao fa nagoavana takaninona ny baraza eo anatrenao sy ny olana mahazo anao tsy maintsy menjera izany androany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Jerenareo ihany koa ny tantara nofidin'Andriamanitra i Davida, nosoran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Samuela mpaminany. Nefa ny zavatra nitranga mbola miverina tamin'ny fiainany andavanandro eny izy, ary tsy zavatra nisongadana, tsy zavatra niova teo amin'ny fiainany, na dia fa nandray fanosorana azy. Mbola mpiandry ondry ihany, mbola hirakiraka ihany, mbola fanilikilika ihany, mbola natao tsinitsinina ihany. Fandray andro nisy goavambe niseho antsoina hoe Goliata, zay tsy nisy naresy azy na ny mpanjaka na ny miaramila tonga teo amin'ny toeran'io Davida. Ary tsy maintsy nifanarina tamin'ilay goavambe izy. Ary raha tsy resin'ny Davida i Goliata, tsy afaka nifaly ny zanak'Israely, sady tsy afaka nitoetra ihany koa ny fanjakan'ny Saoly, no tsy afaka niakatra teo amin'ny toeram-boninahitra ihany koa Davida, fa io goavambe io no lalana ny akariny teo amin'ny fitondram-panjakana. Misy amintsika miteny manao hoe Pasteur, zay mihitsy angeny atongavako eto hoe goavana loatra le problemako, ngeza loatra le ady mahazo ahy, manana finoany ianao fa androany alarobia ao anatin'ity telo alarobia ty ihany koa tsy maintsy enjera eo anaty anao io, tsy maintsy hidaraboka eo anaty anao io amin'ny anaran'i Jesosy. Le amena anareo aza sy natahotra mihitsy azafady tompoko. Mila mitsangana kely ianao dia manao amena farany zay mafy. Alleluia. Teneny namanao ny goavambe rehetra tsy maintsy menjera eo anaty feanao ao anatin'ity telo alarobia ty hoe lazao izy. Eo mpisanganana azafady tompoko, tenenao izay izy. Ny goavambe rehetra tsy maintsy menjera eo anaty anao. Ninina anarany hoe, ninina heriny, ninina beny, tsy maintsy menjera eo anaty anao izy. Orakoraka, aleluia! Mazoto toerana. Minao zany va ianao? Ao ambadika reny misy ny fandresentsika. Rehefa nanome baiko Andriamanitra hoe anareo ny tany Kanana, dia naniraka mpisafitany Mosesy. Fa torakovitra ireo mpisafitany ireo ka nahita manao hoe Mosesy misy olona goavambe ao amin'ny toerana io, ary tsy afaka hiditra ao mihitsy tsika. Marina fa niteny Andriamanitra manao hoe atsika io tany io, fa saingy zao misy goavambe mipetraka eo amin'ny toerana io ka tsy afaka makao tsika. Za dia mampianatra anareo tsy hitsokady fa ho mafitoto ara-panahy. Alleluia. Za tsy ampanantenanao mihitsy hoe tsy handalo ady ianao ty asana ty. Raha mbola eto ambony planeta Terre ny misy atsika, ninninona andraikitra misy ianao sy finoana ao anatinao dia averiko ihany ty tsy maintsy mandalo atsika. Fa ny zavatra ampianariko anao androany dia ny andresenao ny goavambe zay mibahana ny lalanao io, ary ianao tsy maintsy andreseny io androany. Tsy mila fanampiana avy amin'ny hafa ianao fa ianao ny andreseny io. Alleluia. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny fiangonana, tsy maintsy miditra nareo ary resinareo io, anao anareo io, anjara voatendrinareo reo olona goavambe reo, fa efa voatendry ho anareo ny tany Kanana. Ka tsy tokony atao ohatran'ireo mihitsy nareo, fa mandehana midira amin'ny tany ary aringana reo firenena io. Ka tsy tokony atao ohatritsika. Ny zavatra ilaina androany dia mila manana le fahefantsika mamindra tendrombohitra. Misy ten'Andriamanitra anankiray any amin'ny Matthieu 7:20 dia ny andininy 7:20. Tsara ianao mahazo fampianarana satria ny fampianarana no mampiorona anao tsara ary mampandroso anao. Ilaina ny fampaherezana, fa ny fampaherezana tsy mampiorona, fa ny fampianarana no mampiorona. Matthieu 7:20 dia ny andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa ho vita ny mission an' Jesosy teto ambony tany dia zao ny teniny. Matthieu 7:20 dia ny andininy 7:20. Efa hiakatra ho any an-danitra mihitsy izy. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe
efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ahoana hoy? Efa nomenan Jesosy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ny olombelona rehetra, ny manam-pofinaina rehetrarehetra, na mpanao mazia, na mpilalao ody, na mpilalao karatra, na mpijery vitany, n'izy miseho azy mahery sy matanjaka, dia tsy maintsy miakohaka ary manaiky ny anaran'i Jesosy. Mihery rehetrarehetra ny fahefana rehetrarehetra, na fahefana manao ahoana na fahefana manao ahoana, dia tsy maintsy miakohaka eo anatin'i Jesosy zany, ary ny zavaboary rehetra mihitsy, satria nomenan'i Jesosy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Raha misy olona mpanompo sampy mamely ianao ka miseho mirehare matanjaka sy mahery, tsy tokony atao atrazy ianao, tsy tokony atao atrazy ianao, satria ianao manana an Jesosy eo anatinao. Aleloia. Izy no tokony atao atranao, satria ny hery rehetra, ny fahefana rehetrarehetra dia manaiky ny anaran'i Jesosy. Tsy tokony atao atra-mpamosavy zany tsika na mpilalao ody. Ary raha misy amintsika manana ady, manana olana any amin'ny tribunaly na any amin'ny fiarahamonina any, dia misy olona mirehare mihitsy miteny aminao amin'izao fotoana izao manao hoe ianao indray a, ninina ataonao ianao tsy maintsy resy, ninina ataonao ianao tsy maintsy afa-baraka, ianao tsy maintsy potika. Aza taitra amin'izany ianao manana an Jesosy, ary ny anaran'i Jesosy dia mahery ambony ny anarana rehetrarehetra. Mipararehetra ny fahavalo rehefa manona ny anaran'i Jesosy ianao. Somary tonony amin'ny fahefana ny anaran'i Jesosy. Atsoy ny anaran'i Jesosy zao, lazao hoe Jesosy. Somary ataovy mafimafy kely. Lazao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Mandositra ny fahavalo, mekohaka ny fahavalo, resy ny fahavalo, dia hitsanga eo amin'ny fiainanao zany. Aleloia. Satria noho ny fahefan'ny anaran'i Jesosy, rehefa mampiasa ny anaran'i Jesosy ianao, manana an Jesosy eo anatinao, dia tsy maintsy mekohaka ny hery rehetra, ny fahefana rehetrarehetra, na iza na izy. Fa zao no mahafinaritra, tsy entin'i Jesosy nakany an-danitra ny fahefana, fa nomeny antsika, satria any an-danitra tsisy ilana fahefana, fa nomena antsika izy io. Ahoana ny fomba ndraisana azy? Ozy izy ny Baiboly manao hoe, ino rehefa nomeko anareo ny fahefana anitsaka menarana sy maiko ary andresy ny hery rehetra nana ny fahavalo. Zany hoe tsy voaomena le izy fa efa nomena, fa ny fomba ndraisana azy, ahoana ny fomba ndraisana azy, ary ahoana ny fomba ampiarana le izy mba hanetika zavatra hitany masinao ary mitsanga eo ny eo. Voalohany dia ity, tsy mandray fahefana mihitsy ny zanak'Andriamanitra anankiray na mikino anankiray raha tsy tonga zanak'Andriamanitra izy. Aza maika zany ianao hoe ahoana ny andraisako fahefana, fa ny tokony hamaika anao dia hoe ahoana ny tonga ho tonga zanak'Andriamanitra marina. Zay ny mamaika, tsy hoe ahoana ny fomba andraisako fahefana, fa ahoana ny tonga ho zanak'Andriamanitra marina. Satria amin'ny fotoana isika mibebaka marina, misaraka amin'ny fahotana, mamoa voa mendriky ny fibebahana, misaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao, ary mandray an Jesosy mitombo sy mpamonjy ny fiainantsika. Hoy ny voalazan'ny soratra masina, amin'izay fotoana izay tsika no tonga zanak'Andriamanitra. Ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao, dia izao voalazan'ny Baiboly ao amin'ny Jaona toko voalohany teny 2:12, izy rehetra nandray azy dia nomena anarana, nomena hery, nomena fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany hoe amin'ny fotoana ianao tonga zanak'Andriamanitra, dia ao anatinao io fahefana io izay tao amin'i Jesosy. Ka ny zavatra voalohany tsy maintsy jerentsika dia izao, ahoana ny tonga anao ho zanak'Andriamanitra. Misy olona be dehibe miafina ao anaty anaram-piangonana, miafina ao anaty andraikitra, miafina ao anatina toeram-pivavahana sy anarana pasteur, ary tsy magaga raha manan-kery ao amin'ilay olona satana. Satria izao
fantatry ny devoly tsara manao hoe ity olo ity zanak'Andriamanitra, ity olo ity zanaky ny fiangonana. Ity olona ity mpanaraka pasteur sy atoko-pivavahana, fa ity olona ity kosa zanak'Andriamanitra manana fahefana. Engane ka ianao zay faharoa zay, olona manana fahefana, manana herin'Andriamanitra ao anatinao. Alleluia. Fa fantatry Satana io. Ary zay ny tomako anao manao hoe ny atonganao zanak'Andriamanitra dia ny fisarana amin'ny fahotana. Ny fialanao ao anatin'ny fanao zao tontolo zao, ny mampalahelo dia ity. Tsy izao tontolo zao no tomina anaraka ny fanao ny zanak'Andriamanitra, fa ny zanak'Andriamanitra indray manaraka ny fanao ny zao tontolo. Ary lasa miaroaro ny fivavahana amin'izao tsika miteny zao, miaroaro zavatra be dehibe. Dia rehefa miaroaro io fivavahana io, ozy izy voalaza amin'ny Baiboly manao hoe satria nareo tsy mafana na mangatsika fa matimaty, miaroaro nareo, mifangaro, tsy ao tsara nareo, dia aloha mivavaka nareo. Dia misy olona be dehibe tonga ao anatin'ny fiangonana, atao délivrance, entina mambavaka, ametrany tanana, tsofina rano, fa tsy mety ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary tsy mety mandray ilay fahefana sady tsy afaka mampiatra ilay fahefana. Na miteny ary izy dia tsisy ninina miova, na miteny ary izy tsy mangopotra Satana, satria tsy tonga zanak'Andriamanitra ilay olona. Ka ny zavatra voalohany tonga tsika ho tonga zanak'Andriamanitra marina tsisy fangarony dia izao, ianao misaraka amin'ny fahotana. Tenenina manao zafady, mila misaraka amin'ny fahotana isika raha te ho tonga zanak'Andriamanitra. Lazao azy tsara mba ho fantany, tsy zanaky ny fiangonana ianao fa zanak'Andriamanitra. Tsy zanaky ny atoko-pivavahana ianao fa zanak'Andriamanitra lazao izy. Ary tsy ny zanaky ny fiangonana ny makany an-danitra fa ninona? Zanak'Andriamanitra. Ary ny antony fampianarantsika isaky ny larobia eto, tsy ny andresenao ny fahavalonao fotsiny na ny vanany zavamisy, fa ny ray andro any raha iala eto ambonin'ny tanitsika dia hifankahita any amin'ny fiainana mandrakizay ianao, iza, isika rehetra asiana te-tanana siorakoraka. Alleluia. Mba mahafaly ianareo ve zany hoe ndray andro any miala eto amin'izao tontolo zao tsika dia mba mifankahita any amin'ny fiainana mandrakizay. Efa mahafiaina ene zavatra nieretanao teto ambonin'ny tany, ny hesin'ny olona, ny latsan'ny olona, ny fanenjen'ny olona. Ndikan'izay rehefa tena ataotsika ity fivavahana ity, ndao tena atao. Ary zany ny lalana voalohany dia ny fisarahana amin'ny fahotana, ny fisarahana amin'ny fanao zao tontolo zao, ny fisarahana amin'ny fahadalana sy amin'ny rendrarendra ary amin'ny filibana. Raha mbola ao aminao re zavatra reo, ozy izy ny jaona voalohany any amin'ny toko fahatelo izy iny. Izao izy izy mampiseho miariary ny zanak'Andriamanitra, izy izay manota dia avy amin'ny devoly na zanaky ny devoly. Zany hoe amin'ny fotoana zany tsika mbola mitoetra eo amin'ny tady mazaka ny Satana, mbola mialokaloka ao anaty fahotana, dia mbola mitondra titra zanaky ny devoly ny olona anankiray, raha mbola milalao fahotana izy, raha mbola mamikitra ao anatin'ny fahotana izy, raha mbola miaina ao anaty fijangajangana, raha mbola miaina ao anaty famamona, raha mbola miaina ao anaty alatra, fisolokiana maro isan-karazany ary fitapitana. Dia tsy zany miteny an'izany fa ny Baiboly miteny an'izany hoe zay rehetra manota ozy izy dia avy amin'ny devoly na zanaky ny devoly. Fa ny alalana ny olona hoe tonga zanak'Andriamanitra dia izao, miala eo amin'ny fiainany fahotana, misaraka tamin'ny fahotana izy, miala tao Egypte izy dia lasa makany Betlehema, makany Jerosalema. Alleluia. Sekoly ny fitahina taona 2020 sy 2000, sekoly ny fitahina vaovaobe taona 2020 sy 2000. Isy fotoana lehibe sy goavana ho tanterantsika amin'ity alarobia manomboka amin'ny 12 ratoandro etsy amin'ny les trois frères ary fanambojanahary hiditra isika ao anatin'ity seminaire izay mitondra lohateny fahefana mamindra tendrombohitra, fahefana mamindra tendrombohitra. Na inona tendrombohitra eo amin'ny fiainanao, ny trosa, ny faravana, ny tsifisina, ny fahantrana, ny aretina, ny korotana tokantrano, ireo karazana sakana maro isan-karazany, na ara-piainana, na ara-panahy, na ara-pitiavana, tsy maintsy mikisaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao kosa hiditra eo amin'ny anjara voatendrinao zay nomanina Andriamanitra ao anao amin'ity taona 2020 sy 2000 ity. Fahefana mamindra tendrombohitra.
hanatanterantsika vavaka lehibe sy matanjaka, andraisantsika fampianarana, torolalana, andraisanao fanalahidy, mysteri ny ten'Andriamanitra zay atonga anao aomby sy hotahin'Andriamanitra ary ny fiainanao anaingy ho any amin'ny fiakarana ho amin'ny voninahitra. Ary tsy ambaka n'izany rehetrarehetra zany dia mbola ho amafisitsika ihany koa ny tsodrano avy amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy ao anatin'ity volana ray manontolo ity dia ilaitsika ny tsodrano, ny teny mpaminaniana, ny teny mpinoana, ny teny mpasoavana avy amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy. Inandray ary ny andrasany andeha hifampitona, andeha hirodorodo, andeha hazakazaka oetsy amin'ny les trois frères andray fanambojana hazy amin'ity alarobia amin'ny 12 atoandro ao anatin'ny sekoly ny fitahina 7 zay mitondra no hevitra hoe fahefana mamindra tendrombohitra, fahefana mamindra tendrombohitra, fotoana lehibe io a, fotoana goavana anovan'Andriamanitra ny nangingiry ianao e sy ny anarana oentinao sy ny andraikitra misy anao anatin'ny fiangonana ny mazanak'Andriamanitra anao fa ny dingana ataonao isarana amin'ny fahotana, isarana amin'ny fahazaran-dratsy sy ny fahalemena rehetrarehetra. Mamitaka ny tenanao ianao raha eto ianao vavahana dia rehefa miala eto ianao mbola ny ataonao ihany ny ataonao. Tsy izay ny voavitaka fa ianao ary tandremo fa ny olona mbola amin'lalao fahotana dia manan-kery animba sy amotika an'ireny olo ireny Satana. Manan-kery hiditra eo amin'ny fiainan'ireny olo ireny Satana hoe androany ianao hibaiko amin'ny anaran'i Jesosy kisaka ny tendrombohitra dia rehefa avy eo ianao a any amin'ny fiainana andavanandro dia mbola zavatra iainanao ihany ny ainanao, lasa manome hiritra na varavarana ho an'ny Satana zany. Fa androantsika niza tonga eto amin'ny toerana ity mila manapa-kevitra mihitsy ianao manao hoe inona le fahotana ny ainanao dia mila tsahatra anao le izy, mila tsy ainanao tsony le izy, mila misaraka amin'izany ianao. Alleluia, alleluia. Zay ny dingana amin'ny mazanak'Andriamanitra. Toriteny Jaona mpanao batisa zany rehefa nanatona azy ny olona rehetrarehetra satria mitory ny fanjakan'Andriamanitra izy dia nirodorodo ny olona, niazakazaka ny olona rehetrarehetra hitady ny Jaona atao batisa. Ozy izy Jaona no tsy miazakazaka makatiana anao, fa raha ho akatiana reo ka hiditra ny fanjakan'Andriamanitra mamoaza voa mendriky ny fibebahana. Mibebahana reo dia miala amin'ny fahotana, miala amin'ny fijangajangana sy fahalotona io. Esory aminareo ny fahotanareo, esory aminareo ny faratsianareo, esory aminareo ny fahadalanareo. Zay avy manao batisa anareo, zay anareo vao zanak'Andriamanitra, zay anareo vao mpandova ny lanitra. Tsy mafeny ny fiapetsy hidirana ny lanitra ny fahatongavana ao anaty fiangonana anankiray. Misy olona mamikitra ao anatin'ny anaram-piangonana antoko-pivavahana, tsy mavonjy anao zany. Ozy izy Jesosy manao hoe izao ny lalana sy famarinana ary fiaina. Tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany, tsy misy anaram-piangonana Jesosy. Ka aza voafitaka ianao manao hoe za mpino ato, za membre amin'ny fiangonana, za mpiandraikitra, za manao an'izao dia zany ny amikiranao. Non. Mila misaraka amin'ny fahotana ianao, mila mibebaka ianao, na pasteur ianao, na loholona ianao, na dekona ianao, na mpino ianao, na voasambana ianao tonga eto toerana ity, mila misaraka amin'ny fahotana ianao dia ho tonga zanak'Andriamanitra. Alleluia. Mila aleloha mafimafy tsara zany, mila aleloha mafimafy tsara zany, mila miakatra mafimafy ny aleloha azafady. Zay ny voalohany indrindra, ny fisarana amin'ny fahotana, fisarana amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, na any amin'ny asanao, na ao anatin'ny tokantranonao, na ao amin'ny fidiram-bolanao, na amin'ny fitondrantenanao, na ny fiainanao andavanandro. Mila misaraka amin'izay. Ary faharoa dia ity, izay rehetra nandray azy dia nomena fahefana, nomena hery, nomena anarana ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany hoe rehefa mibebaka ianao ka misaraka amin'ny fahotana, tsy mifamadika reo a, tsy hoe mandray an' Jesosy ianao vao mibebaka, fa mibebaka aloha ianao, diovinao aloha le trano, le tempoly, zay ianao vao mampiditra vahiny. Efa tara loatra rehefa tonga mandondona ambaravaranao ny vahiny a, na efa mipetraka ambony salon vao mandraiky fafa ianao. Misy ohabolana malagasy zay fiteny an'izay.
lasa vahiny mamafatrano moa, lasa fosa hono vao mamafatrano, zany hoe fahitan'ny olona daholo ny zavatra tsy netiretrarehetra vo andamitrano. Fa melohany evian'le vahiny a dia alaminao tsara aloha le trano, fa fahanao l'izy ataonao madio tsara. Raha somary mitongilana le somary tsy ampitombony iny latabatra anao dia somary asina vato kely iny mba tsy hitan'ny olona hoe mitongilana ny latabatra ao. Rehefa lasa amin'izay le vahiny na menjera ary le latabatra tsy manino. Fa indrandray a misy olona mandray an' Jesosy ary rehefa antaninao izy efa nandray an' Jesosy ianao, efa nandray azy. Fa melohany ampidiranao an' Jesosy ho ao anatin'ny fonao dia ny fanontaniana mipetraka dia hoe efa mibebaka marina ve ianao, satria izany no lalana sy vavahady hidiranao any amin'ny fiainana malaza. Izany no vavahady hidiranao any an-danitra dia ianao mibebaka marina misaraka amin'ny fahotana. Ao aorianan'izay ianao rehefa mibebaka ianao an-dranomaso, nanenina ianao misy olona ngery avany mivavaka manompo an'Andriamanitra fa tsy manenina akory izy tamin'ny zavatra izay nataony. Ary matikena maso le mpanompon'Andriamanitra dia nanome azy toerana. Ty olona ty ohatra mahafinaritra, ty olona ty ohatra ny tonga foana rehefa fivoriam-bavaka, aloha izy mena sehatra tahaka an'izao, mena toerana tahaka an'izao. Toy izy le ray aman-dreny izay, za pasteur ozy izy a, za no tanakavana an'le pasteurana ao, za daholy any mandrina ny zavatra rehetrarehetra, mandeha fiangonana io dia za, tsy mandeha dia za. Ny secret amin'ny pasteura za ny malala azy, secret amin'ny fiangonana za ny malala azy. Misy zavatra tsy fantatry ny olona mihitsy fa za ny malala azy. Za pasteur ozy izy ny anisan'ny mpileny io fiangonana io, andriny io fiangonana io. Fa zao ozy izy tsy fantatry le pasteurana akory fa za teny ka jolay. Fa manina hoe ianao makaty, pasteur ozy izy ka henoko mihitsy ozy izy fa ho anatin'le fiangonana misy anay tsisy olona samy ola vola miteny mahitsy ahy. Ianao misaotra an'Andriamanitra ianao raha misy olona miteny mahitsy takan'izany mba hahafahanao manamboatra ny toem-panahanao. Zay tsy faly aza mity tanana fa zay faly mity hafa tanana mafy tsara. Zay faly mity tanana mafy tsara sady mika hoe alleluia. Satria ho any an-danitra ianao dia resako aminao zany. Zao ny tenen'le ray aman-dreny, tsy tena tsy possible mihitsy ozy izy misy olona nanatra ary Toriteny aho ialako n'ity fahotana. Fa zany io ozy izy pasteur ka tena za ozy izy ny ray aman-dreny fiangonana io. Fona aminao ozy izy fa resako ny zavatra ity satria ianao ve ozy izy nitsabo aho nefa nafianako zavatra. Faravakely ozy izy enina ny tanora miaraka amin'ny pampelona. Ary ny tena olana kanesako aty aminao aty be voka le anankiray fa tsisy malala an'izany pasteur. Arakaraky ny vavahako amin'ny fiangonana io dia eo amason'ny olona rehetrarehetra manam-pahamasinana motina tsara, tena mpanompon'Andriamanitra hiakatra velany an-danitra fa any ambadika any pasteur tena jolahany ahy io. Le ray aman-dreny ndray malala ny zavatra ataony. Zao ny teneniny na le jolany arany omby tamin'i Jesosy aiza izy tsy ratsy toetrany zany. Nefa za pasteur dia olona malala ny filazantsara, olona mpanompon'Andriamanitra. Raha ny toerana misy ahy dia zao solom-pitandrina zany mandimy amin'ny pasteur rehefa tsy eo pasteur, nefa zany ny zavatra geny. Hitanao, misy olona ela ny vavahana amin'ny toerana anankiray fa tsy mety ho tonga zanak'Andriamanitra mihitsy. Tsy mety ho tonga zanak'Andriamanitra, tsy mety ho tafasaraka amin'ny fahotana mihitsy. Ka miantso anao androany, antson'Andriamanitra ho anao ty fotoana ho any ity, tsy hanovana ny fiainanao fotsiny fa hatonga anao ho zanak'Andriamanitra marina. Ka rehefa miseho eny amin'ny raho any lanitra Jesosy, anisany mba hiakatra ihany koa ianao hitsena azy. Mety aminareo ve zany, mety aminareo ve zany, mety aminareo ve zany. Mibebaka ianao aloha misaraka amin'ny fahotana, zay ianao vao mandray an' Jesosy. Na mandray an' Jesosy ianao ka misy ota ao anatinao, tsy miditra ao aminao izy. Hoy Jesosy manao hoe efa misy tompo-trano hafa ao aminao ka tsy afaka maloso ao. Dia le olona mieritreritra satria tsy hitany maso Jesosy naloso ao anatin'ny fony. Efa manana an' Jesosy, efa converti a, efa manana an Kristy, efa manana an Jesosy a, za efa tena mpanompon'Andriamanitra mihitsy, efa tena ela mihitsy any mivavaka, efa tena ela mihitsy any beazina atao anatin'ny fiangonana. Tsia nialalana fa tonga zanak'Andriamanitra marina ianao dia ianao niala tamin'ny fahotana, tafasaraka tamin'ny fahotana. Tsy ianao mamikitra ao anatin'ny anaram-piangonana
sy ao anatin'ny tokom-pivavana zay misy anao fa ianao misaraka amin'ny ota. Inona ny zavatra niainanao teo aloha ary inona ny fiovanatsapanao rehefa nirosony vavaka ianao. Sao ianao anao taka nyty ray aman-dreny ity arakaraky ny vavahanao sy anyrosonao indray vao may ianao lasa ratsy toetra, vao may ianao lasa mijangajanga, vao may ianao lasa mampirafy, vao may ianao lasa mangalatra, vao may ianao lasa mamitakolona. Tsy tonga zanak'Andriamanitra za. Ary amin'ny fotoana tsy ampoziny amiravirany zany olo zany Satana. Io anie mety mbola tsisy eo androany fa ho avy ny fotoana io zavatra ataonao any amin'ny afina io hitan'Andriamanitra io fa hitan'ny Satana ihany koa. Ka amin'ny fotoana le olona mbola miafokafina ihany dia tsy mety mibebaka ho avy amin'izay Satana. Andriamanitra anala ny famindrapony, anala ny fiarovana dia amela an'ilay olona irery. Dia eo Satana dia miravira mihitsy amotika an'ilay olona. Fa raha nisy zavatra mety tsapanao hoe mbola tsy resinao, mbola tsy niala teo amin'ny fiainanao, mbola nanarakaraka anao ihany, anohan'ny fotoana. Melohany ampisanany tendrombohitra hiala eo amin'ny fiainanao, io olana angeza be io aretina mahazo anao io problème ara-boly io problème ara-tokantrano io, dia mila tonga zanak'Andriamanitra aloha ianao. Alleluia. Raha lamalala mba mila aleloha mafy tsara avy aminareo zany toriteny zany. Raha nabavy mba asio aleloha mafy tsara ho an'Andriamanitra hoe raha faly ianao. Ao ambadiky le fibebahana mandray an'i Jesosy amin'izay ianao dia mahazo lako ao anatin'ny fonan'i Jesosy. Tsy hoe mandray an'i Jesosy ianao vao mibebaka, tsy hoe tonga ny vahiny vao manadio trano ianao, fa manadio trano aloha ianao vao mpandrosoanao ny vahiny. Dia mandroso fa efa milamina ny zavatra rehetra. Avy mibebaka ianao dia mandray an'i Jesosy amin'izay manao an'ilay vavaka fanoantsika mandrakariva eto amin'ny sekoly ny fitahina. Hoe Jesosy io mandray ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Ianao ny mpanjakako, ianao ny Andriamanitra, tsy manana tompo ankoatranao aho. Ao ambadiky ny fibebahana, ao ambadiky ny fiovampo, ao ambadiky ny fanenenana noho ny amin'ny fahotana. Zay vao manana antoka hoe androso ra-panahy ianao. Fa raha tsy mbola nataonao zany, aza mandany andro. Hozy izy ny Baiboly manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako, zany hoe ny zanak'Andriamanitra zany larina fafiry amin'Andriamanitra. Ny zanako larina fafiry zany. Faharoa ny asan'ny tanako, fafiry. Faharoa rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia lasa lara-pamehana amin'Andriamanitra, manao zavatra eo amin'ny fiainanao sy mikarakara anao. Ary miaro anao na aiza alehanao, na aiza toerana misy anao, lasa andraikitr'Andriamanitra ianao sy ny fiainanao rehetrarehetra. Alleluia. Nareo rindrinao aza varimbarina manao valeloa, manao valeloia tsika rehetrarehetra. Zany ny dingana tsy maintsy arahana raha te handray fahefana ara-panahy ianao. Rehefa mandray an'i Jesosy amin'izay ianao tonga zanak'Andriamanitra dia vao mipetraka ilay fahefana ara-panahy. Zay ianao vao manam-pahefana, zay ianao vao afaka mibaiko, zay ianao vao afaka mandidy, zay ianao vao afaka miteny ary mitranga zay lazay. Fa raha tsy mbola tonga zanak'Andriamanitra ianao dia hiteny ianao fa tsy anaiky ianao ny tontolo ara-panahy. Arakaraky ny tenenanao azy dia mialatsiny amin'ny teny teny ity contraire, mifanohatra amin'ilay zavatra baikonao indray no avy ao tokantranonao. Ary misy olona angetratrany zany mihitsy. Tenen'ny mpanompon'Andriamanitra izay tena anatin'ny trano fivavahana hoe zao atao, zao vavaka zao atao, nefa misy zavatra mbola miafinao dia ataony tokoa ilay vavaka fa mifanohatra amin'iny ny zavatra mitranga anatin'ny tokantrano. Zay ny dingana voalohany. Rehefa jerena amin'ny Baiboly dia misy karazana atanatohatra fahefana ara-panahy. Teneny namanao tsy mitovy daholo ny fahefana ara-panahy fa samy manany ny azy. Na zao izy misy ambony misy ambany fa samy manana daholo. Alleluia. Satria zao misy fotoana ny mpianatra any amin'ny makitoko fa 17 dia ny 17 dia vaky vava mihitsy tamin'i Jesosy hoe fa naninona ka iny dia voly anankiray iny, ny fanaratsy anankiray iny tsy resinay.
ireo mpianatra ireo dia efa nomeny jesosy fahefana melohany nanirany azy dia ino raha ozy izy maniraka anareo ary manome anareo fahefana androka dia amin'ny anadimboka ampahiratra ny jambo anasitrana ny marary fanonagaga dia ity tsy resin'ny fahefana tao anatin'ny mpianatra ity demonia anankiray ity fanahy anankiray ity misy karazana tanatohatra ny fanamiasa eto amin'izao tontolo izao ary zay ny masahirana ny mpino sy ny kristianina amin'izao any faran'izao satria navoaka ny satana avokoa ireo fanahy na ireo devoly manambonahitra tao amin'ny eto zany hoe ireo karazana devoly miasa eto amin'izao tontolo izao amin'izao 2019 zao zao taonjato enantsika zao tsy devoly kelikely ainy na fahefana ambany zany angery avana mahatonga hoe misy pasteur tafihany devoly misy loolona misy mpino misy mpiandraiky misy olona manana andraiky tengezabe ao anatin'ny fiangonana fa voatako satana satria ny antony dia zao karazana fanahy efa ambony grady daholo no alefa ny satana miasa eto amin'izao tontolo izao dia amin'ny fotoana ny mpino sy ny kristianina varimbarina dia io tafihany devoly io tsy tokony hisy mihitsy zany voambolana zany hoe contre attaque atao amin'ny kristianina fa ny mahatonga an'izany dia izao indraindray a ambany lay fahefana ao anatsika dia misy zavatra tsy mety resy ary tsy mety miova na miteny ary tsika nambaiko an'le izy tsika dia tsy mitranga le izy tsy miova le zava-misy ohatra zany nazo mpianatra rehefa nitenenina le devoly manao hoe lasy ianao mandeha tsaka hoe ahoana ny fihetsika le devoly to fa mihitsy fa mitranga lela le devoly zay tsisy hery mihitsy nareo tao atsirabe any efa tratran'izay roa le mpiandro teo le devoly toizy izy le devoly zay tsy ala fahatsovy aloha pasteur Frédéric fa ianao a avy miady mivady ianao ahitan'le devoly zany ity mpiandro manao ka devoly ty avy mifamaly tamin'ny vadiny mandrakalina dia maraina izy andeha androakan'le devoly normal ve zany misy hery ve zany dany ianao ozy izy mandeha fa raha ianao na dia androany tontolo ary a tsy alapo zay atsofo pasteur Frédéric iny le rahalahy misafosafo fa manao rahalahy ka hitan'ny pasteur zany le devoly ao zany mahamenatra dia zany teny taminy zay devoly verana hoa dia manao fe fa ndany ianao miverina dia roa izy ka ohatra marina ozy izy le teneniny fa marina hoana hoa tsisy marina zany ny teny devoly fa ndany ianao miverina dia roa izy kalina zany tao ane pasteur fa niady mivady zay mandrakalina dia kay fantatry le devoly izy hoe ianao tsy mivavaka mihitsy mandrakalina nefa nao asany tompo fa naozanao niady mivady ndraindray a milatsaka ambany ny fahefana ara-pana ao anatsika dia misy zavatra tsy mety miova tsy mety mitranga ary tsy mety mikisaka na dia mibaiko ary ianao dia tsy manaiky le zava-misy tsy manaiky ny tontolo ara-pana satria misy zavatra latsaka ao aminao misy fahefana tsy ampy ao aminao misy fotoana ianao tsy voandroany ange tsika ny anakisaka tendrombohatra sy makaga ny be sy maro hoe inona ony zany hoe mamindra tendrombohatra zany inona ony nao findry tsy voandroany ange zany fa misy fotoana ianao fa nanandrana imbe dehibe mihitsy ny baiko nandidy miteny dia rehefa avy miteny ianao dia nandinika ianao rehefa avy hoe manao hoe inona le akon'le izy inona le zavatra nitranga dia jerenao ao ambadika le fibaikoana nataonao miaratsy ny zava-misy tsy mety tsara tsy manaiky ianao le zava-misy fa mandà fotsiny zao ary manohatra anao ary voamaiky andray ianao ary tafiny satana ao ambadika ilay karazana ady ara-panahy zay nataonao ny antony dia tsotro mety ho any ambanimbany ny fahefana ara-panahy ao anatinao takany sekoly ny fitahina taona 7 sy 10 sekoly ny fitahina vaovaobe taona 7 sy 10 isy
fotoana lehibe sy goavana ho tanterantsika amin'ity alarobia manomboka amin'ny 12 atoandro etsy amin'ny lettre faire ary fanambojana ary hiditra isika ao anatin'ity seminaire izay mitondra lohateny fahefana mamindra tendrombohitra fahefana mamindra tendrombohitra na inona tendrombohitra eo amin'ny fiainanao, ny trosa, ny faravana, ny tsifisina, ny fahantrana, ny aretina, ny korotana tokantrano, ireo karazana sakana maro isan-karazany, na ara-piainana, na ara-panahy, na ara-pitiavana, tsy maintsy mikisaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao kosa hiditra eo amin'ny anjara voatendrinao izay nomanina Andriamanitra ao anao amin'ity taona 7 ity. Fahefana mamindra tendrombohitra. Hanatanterantsika vavaka lehibe sy matanjaka, andraisantsika fampianarana, torolalana, andraisanao fanalahidy, misterin'ny ten'Andriamanitra izay atonganao aomby sy hotahin'Andriamanitra ary ny fiainanao anaingy ho any amin'ny fiakarana ho amin'ny voninahitra. Ary tsy ambakan'izany rehetrarehetra zany dia mbola ho amafisitsika ihany koa ny tsodrano avy amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy ao anatin'ity volana ray manontolo ity dia ilaitsika ny tsodrano, ny tenim-paminaniana, ny tenim-pinoana, ny tenim-pasoavana avy amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy. Inandray ary ny andrasany andeha fampitona, andeha irodorodo, andeha azakazaka hoetsy amin'ny lettre frère ary fanambojana hazy amin'ity alarobia amin'ny 12 atoandro ao anatin'ny sekoly ny fitahiana 7 izay mitondra no hevitra hoe fahefana mamindra tendrombohitra, fahefana mamindra tendrombohitra. Fotoana lehibe io, fotoana goavana amin'ny van'Andriamanitra ny
sekoly ny fitahina taona 2024 sekoly ny fitahina vaovaobe taona 2024 isy fotoana lehibe sy goavana ho tanteratsika amin'ity alarbi manomboka amin'ny 12 ratoandro etsy amin'ny les trois frères ary fanambojana ary hiditra isika ao anatin'ity seminaire zay mitondra fahefana mamindra tendrombohitra fahefana mamindra tendrombohitra na inona tendrombohitra eo amin'ny fiainanao ny trosa ny faravana ny tsifisina ny fahantrana ny aretina ny korotana tokantrano ireo karazana sakana maro isan-karazany na ara-piainana na ara-panahy na ara-pitiavana tsy maintsy mikisaka izany amin'ny anaran'i Jesosy ary ianao kosa hiditra eo amin'ny anjara voatendrinao zay no manina Andriamanitra ao anao amin'ity taona 2024 ity fahefana mamindra tendrombohitra hanatanterantsika vavaka lehibe sy matanjaka andraisantsika fampianarana torolalana andraisanao fanalahidy misterin'ny ten'Andriamanitra zay atonganao aomby sy hotahin'Andriamanitra ary ny fiainanao anaingy ho any amin'ny fiakarana ho amin'ny voninahitra ary tsy ambaka n'izany rehetrarehetra zany dia mbola ho amafisitsika ihany koa ny tsodrano avy amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy ao anatin'ity volana ray manontolo ity dia ilayntsika ny tsodrano ny teny mpaminaniana ny teny mpinoana ny teny mpasoavana avy amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy inandray ary ny andrasany andeha ifampitona andeha irodorodo andeha azakazaka hoetsy amin'ny les trois frères andrefa nambojana hary amin'ity alarbi amin'ny 12 ratoandro ao anatin'ny sekoly ny fitahina 2024 zay mitondra no hevitra hoe fahefana mamindra tendrombohitra fahefana mamindra tendrombohitra fotoana lehibe io fotoana goavana amin'ny van'Andriamanitra ny tantara-fiainanao. Sianany anarako. Ina atao tompo tamin'ny ziana? Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ijoroako fahavolombelona eto ny fanasitrana nataony tamin'ity zanako ity fa voateraka dia tonga izy dia niditra hôpitaly fa tsy nitomany mihitsiny dia nampidina tao amin'ny réanimation tao be felan-tanana izy dia vao tonga tao amin'ny réanimation izy dia vao maika reraka be dia za mbola nijanona tao amin'ny hôpitaly dia tonga ny herinandro dia ozy izy ny rasazy hoe mody ianao fa ny zazakely mbola nijanona dia rehefa nody a Pasteur dia tonga ny ampitsiny iny dia mamangy anazy amin'ray sasany foana makany amin'ny hôpitaly dia mandalo aty ampiangonana foana aloha mangatabavaka dia voniditra teto voalohany izay hivavaka angatabavaka dia Pasteur Hertina nataon'Andriamanitra hitanay teo dia ny vavahan'ny Pasteur dia namonjy fotoam-bavaka foana izay alohany hamangina anazy dia nakao amin'ny fanaovana délivrance izay dia nangatabavaka dia ozy izy Pasteur ataona hoe tsy mety ozy izy nataony raha ianao ihany ny vavahana fa andao makany amin'ny hôpitaly ozy izy nataony dia nakany amin'ny hôpitaly izay dia tonga tao amin'ny réanimation tao Pasteur dia nametrahany tanana dia ozy izy dia vao tafiditra tao Pasteur izy tamin'izany tsy misakafo mihinana ronono izy fa alefa misondy ny ronono dia vao tafiditra tao Pasteur dia ozy izy le rasazy hoe aiza mama Fabiola fa mampinono ianao rehefa avy eo dia mivoaka tao amin'izay Pasteur dia ozy izy Pasteur hoe vao tafiditra tao ozy izy nataony ny vavako izy nametrahako tanana dia nihetsiketsika dia nivavaka toy ny vavaka foana izay dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa sitrana izy sy votera mahafa Jesosy dia efa minono ara-dalàna zany izy amin'izao efa minono ara-dalàna izy efa minono tsara izy dia efa mitomany izy amin'izao efa mitomany.
Andriamanitra irery any zany joroko fahavolombelona za zany a mararo izay ny anarany rahavavy miary za zany a mararo lofona de isan'andro le izy de tam'le 29 décembre teo le pasteur Ertina nampivavaka tety aloha tety hoe makanesy ety aloha ety ianareo zay marary de za anisany de naketita zay zany tao ambondriana mipetraka de nakeova aloha teo ambondriana de voninahitra ho an'Andriamanitra fa sitrana. Alléluia. Ahoana fisehoan'ilay aretin'anto? Isan'andro. Firy ndry? Classe de firy? Sixième. Sixième. De ahoana fitrangana izy rehefa any am-pianarana? Marary foana. De marary foana lohako de zao sitrana. Taoriana vavaka natao pasteur de sitrana ilay izy. Sitrana. Ny anarako dia rahavavy Eliane, voninahitra ho an'Andriamanitra moa zany nijoroako vavolombelona eto noho ny fanafahan'i Jesosy anahy satria za vehivavy dia mpiliba tao anatina fisotroana toaka. Ny antony natongavako teto zany dia nisy namako mpivavaka tato dia nitaraina tamin'io namako satria io namako mpiara-misotro toaka taminahy fa efa tafiditra mivavaka tato izy dia afaka. Dia nitaraina taminazy dia noeto no mivavaka teto zako. Dia andro alarobia nitondrany anahy teto dia tonga tao ambandriany zay dia mbola tsy nidelivrena akory fa voahira fiderana anankiray sy vavaka anankiray no nataonay dia tonga dia nietsika devolobe dia nikopakopahany teo am-pitoerana teo foana konilony dia avy eo nanontaniana tsy maninona vendry dio tsy maninona ho aza rehefa fotoana sabotsy ohatr'izao zay dia efa manomana fa andeha hisotro toaka. Zao kosa nefa rehefa tonga ny asabotsy dia mifanao fotoana zay fa andeha hivavaka eto amin'ity toerana ity. Afriny ianao no voafato zay fisotro toaka zay? Nanomboka vao nanambady kelikely any nanomboka ny sotro toaka. Tsy haiko metimety teo amin'ny 19 taona zao no nanambadiako. Dia ina fiantraikan'izay fisotro toaka zay taminao? Fiantraikan'le fisotro toaka zany raha ohatra zay sabotsy no misotro toaka zay tsy manaiky izany mihitsy raha tsy mahombe dia rehefa tonga ny alahady dia tsy tafatsangana ao am-pandriana fa malemilemy be. Zao nefa ny rehefa tonga ny asabotsy dia tonga mivavaka eto zay rehefa tonga ny alahady rapitso zay matanjaka be mihitsiny dia ho an'Andriamanitra rery amo. Dia manahoana ny ara-bolanao tao anatin'izay? Ny ara-bolako tao anatin'izany za mivarotra za tena mahazo vola fa mikorotana le izy tsisy zavatra mitsangana mihitsiny fa nanomboka teto dia lasa misy zavatra mitsangana foana ny vola azo. Le vola laniana isotrona toaka laniko eto am-piangonana eto daholo zao isaky ny sabotsy. Fa le vola laninanao tamin'ny toaka ve nisy ihany sa kelikely? Malany eo amin'ny 3 alina zay na 4 alina zay ny laninay isaky ny asabotsy na alahady. Isaky ny misotro zany dia malany 3 alina? Isaky misotro zay dia ohatr'izay foana ny vola laninay. Dia ahoana zany tena nahafaka anao tato? Ny tena nahafaka anahy teto zany nanomboka teo amin'le nety ny andro alarobia dia tonga dia nitony asabotsy dia nisy ny atalata dia nanaraka délivrance teto ny atalata dia isaky ny sabotsy avy mirava mivavaka eto manaraka délivrance koa dia izay no natsapako fa tena afaka. Raha mahita toaka zao tsy mitsiriritra zany tsony nefa taloha raha vao mahita olona mitangorongorona misotro toaka dia fa avy koa tamy mba asila be raray fa zao tsy mitsiriritra toaka zany tsony. Alléluia, voninahitra ho an'Andriamanitra. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany nijoroako vavolombelona eto tena pahagagana tsy takatsy ny saina nataon'i Jesosy taminay menakavy fa ahoana? Ty zazy ty efa bolana nitsita le tsara ny firy volana? Efa bolana. Efa bolana? Efa bolana mbola zaza menamena. Io zazakely io? Mbola menamena kely io nitsita dia nefa tena pahagagana tsy takatsy ny saina nataon'i Jesosy taminay menakavy. Mbola firy volana izy tamin'izany? Efa bolana dia 10 volana izy nitsita dia zao izy vao hita. Tena pahagagana tsy takatsy ny saina nataon'i Jesosy tena pahagagana tena faly be mihitsy afa tonga ampelantanako koa. Fa ahoana navery anazy aloha? Resaka nandeha nitady trano dia laza nahita trano le
le raha matoy zay dia hoe mahita tsandro andao fa misy tsandro renosy zato ery dia niaraka tamin'le mamanizy mianaka dia tonga teny aloha teny zany dia hoe sotro kafe anga ianao dia hoe ie dia hoe vidianaka za fa nisotro dia porsen'le olona vidianana kafe dia nisotro kafe dia hoe mety le zaza ho tazomo dia afaka kelikely teo zany nitodika le mama nitsita ntsony le zaza dia le olona niarakaraka tamin'le lehilahy niaraka taminy nitazominy hoe zanako ty aiza ny zanako fa lasan'le vadinao tsy mahalala n'izany raha matoty sady lasa nitsoka hoana izy tonga dia nahazo elakelatsany toany dia voninahitra ho an'i jesosy fa tena zavatra tsy takatsy ny saina ary misaota betsaka amin'ny pastera rehetrarehetra koa Andriamanitra ny hamarisoanareo. dia ahoana zany ahoana fomba nahitanareo azy teny namotana teny zany le mamany varotra teny dia ohatrany hoe tanan'i jesosy mihitsy angamba nametsaka le olona vidy zavatra teo le olona nangalatra dia teo no nahitany anazy hoe zanako nangalarinao fa aiza ny zanako dia mbola nandaha ihany izy dia efa nde boribory teo ihany le olona dia mbola nandaha ihany izy dia nisy polisy tonga tapo dia noentin'ny polisy fa raha tsy izay matiny olona tao dia noentiny tany tsara lalàna dia nataon'ny polisy akety tany ihany dia mbola nandaha ihany izy tonga tany amin'ny sivy sasany alina zay mbola eny tsara lalàna mbola nandaha ihany izy dia hoe za tsy naka an'izany dia rehefa elaela eo amin'izay izy zay vao niaiky tamin'le mamany hoe zaky iny naka ny zanakindry fa mifona ako any zanakindry salama tsara fa any vato sady vita karakara tena laina tany le zaza dia mbola tsy tao le zaza mbola tsy tao le zaza dia nandehana tamin'ny 5 maraina ny polisy naka azy teny vato naka an'le olona kay tsy tao koa le zaza fa tany tiliara tany beza tany tiliara le zaza no hita dia le olona tao zany presen'ny polisy le madama nitazona naka an'le zaza teny ampelantanan'le nangalatra hoe aiza le zaza dia hoe any amin'ny misy raha vavany zany any bezahany tiliara dia mipolisen'le polisy le madama naka azy tany nanomboka tamin'iny 31 iny dia zoma zay vao tonga taty le zazakely sy fitiaka mafa jesosy aloha zany a dia inona nataonareo tato amin'izay fotoana zay délivrance ave sa vavaka sa inona nataonareo mivavaka ka tena napetraka eo ampelantanan'Andriamanitra tena mivavaka tena mivavaka mihitsy hoe tsy maintsy hita pastera koa moa pastera eryty niteny hoe tsy maintsy miverina aminareo zay za zay tsy maintsy nandritry ny firy volana hoe ty zazy ty tsy hita efa-bolana izy efa-bolana le sary mipetraka tato iny efa-bolana mbola menamena kely io zazy io tsy malala hoe inona na inona dia olona rehetra manao hoe tsy hita tsony zay fa zaza menamena be ho hita tsony zany daholo ny ataon'ny olona zaza tsy mahay miteny nefa dia fahagagana nataon'i jesosy teo asy fitiaka mafa jesosy zany raha olombelona tsotra tsy mahavita zany raha lasa nabavy fa raha tsisy tanan'Andriamanitra zany tsy hita mihitsy io zazy io tena Andriamanitra nitazona an'io tena Andriamanitra niaro nitany any lalana lelenta fa ny olona rehetra efa kibe efa tsy hita tsony nefa tsy navelan'i jesosy tsy ho hita dia tonga vavaka teto foana zany nataonareo sa vavaka teto foana dia napetraka teo ampelantanan'Andriamanitra dia inona zany mahafatra manokana mandray tololeto dia aminareo raha vavina raha nada minoany jesosy tompo aza roiroy saina mihitsy nareo fa apetrao amin'i jesosy ny zavatra rehetrarehetra na inona fa minoana azy foana fa anao zava-mahagaga tsy takatsy ny saina ny fiainanareo tsirairay aby izy voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany no mahatonga anay tsorovavolombelona fa za zany dia voafatry ny finanana parako tao anaty taona maro hatramin'ny 12 taona no nanomboka nina paraka satria bebe anay no le vacances rehefa le mianatra dia vacances dia manao vacances any amin'ny bebe dia mangalatra mihina paraka satria izy mihinana fa voninahitra ao an'Andriamanitra fa nitoeriko tao anaty fifadikana zany dia afaka amin'ny anaran'i jesosy tsy miverina tsony taloha mafy be ka niala tamin'ilay izy taloha mafy be mihitsy raha vao tsy ampiery ianao dia ohatry miverina foana ny sainao rehefa misakafo dia raha vao petraka ny sotro dia ohatry maloloy be zany dia tonga dia mitady alizy dia any ambava fa manaona ny tsiro le izy nefany ha tsiro le izy angamba tsiro be le izy fa voninahitra ao an'Andriamanitra manafahany tamin'ny finanana paraka zanak' jesosy manomboka androany tsy azony zany tsony dia zao fa tsy teheritra tsony ianao tsisy tsony tsisy eritreritra ny zany tsony fifadikanina mitoy tsy akijanona hatrany an-danitra ny tanjoko halleloia tahitompo ianao Amity TV manova olona
manova fiarahamonina, manova izao tontolo izao. Jesus, ianao re riany no navy